Zava-dehibe hafana mamoaka ny firenena amin'ny krizy araka ny hevitra Andriamatoa Alain Ndremy Seza parlementaire CST ny fisian'ny fiainana tampony eo amin'ny filo efatra. Nosoritana ihany koa moa fa fotoana ahafahana mahita marimaritra iraisana momba ny fitantanana ny firenena izany. Zao fandeha zoary ny fanambarana FFKM dia manambara mazava ho an'ireo olona mbola tsy ampy finoana sy mieritreritra hoe tsy miasa ny FFKM na tsy miasa ireo olona izay mivory tao anatin'iny saikabe natao teny amin'ny CCI iny fa matoa ny firay aman-dreny-piangonana tonga amin'izao hoe mamampiantso an'izy efa damy anankireo dia sy mbola mitohy zany le ezaka mandeha makany amin'le fanatanterahana izay tapaka ny Besomaro ny hevitry ny Besomaro tamin'ny fivoriana tao amin'ny CCI. Ny zava-dehibe dia hoe anisan'ny faindron-darana priorité io zao vazaha ao anatin'ny fananganana ny lalana makany amin'ny fitoniana sy ny makany amin'ny demokrasia ary makany amin'ny fampandrosoana izay hita tao dia hoe tsy maintsy atao izy ampiresahana izy efatra mianakireo ary ametrahana azy amin'ny toerana ray mba hampilamina ny firenena atongavantsika amin'ny fametrahana lalam-panorenana vaovao. Zay zany le lalana etiniko tsy maintsy mandalo amin'ny fihavanana zay ary ny fihavanana dia tsy maintsy mandalo amin'ny miady. Rehefa vita zay dia mandrositsika makany amin'ny fanatanterahana ny famona volana ny lalam-panorenana vaovao izay hoeken'ny Besomaro, sosikevitry ny Besomaro ary holan'ny Besomaro. Mitondro zotra nge efa niravany izay nanao azy tsy zananoratra koa ny tiako tenenina fa ireo niditra tao anatiny satria ao anatin'ny tondro zotra na tsy voalaza dia misy efa tokony hazava ao hoe ny filatsaranao candidat efa problema raha ao anaty gouvernement ianao ny filatsaranao candidat efa tokony voarafitra avy any anaty lalàna tany anatin'ny lalàna ato amin'ny antemera zany amin'ny fananganana CES sy ny senita koa kanefa dia hitantsika izao fa efa tsy voatanan'izay intsony ary tsy voafeny lalàna ny fandehany raharam-pifidianana eto antsika ka tsy maintsy averiny zay amin'ny tokony izy amin'ny alalan'ny fametrahana lalam-panorenana aloha fa tsy maintsy afa-tsy ny lalam-panorenana ihany no mavita mamerina mametraka rafitra sy fefy eken'ny Besomaro.